dia faly miarabantsika tsiraray avy indray a zay manaraka ny vatana zao a fivoriam-bavaka iarahana amin'ny fiangonana chaîne zao a na eo amin'ny tamatsotra serasera na any amin'ny hainao manjery a ny radio antsika moa zany ary manasanao andro any a naiza naiza toerana misy anao dia tena andoantsika iaraka hitady an'Andriamanitra androany a iaraka hivavaka ary melohan'izany rehetrarehetra zany dia makasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavany meny androany a fa ako mitarika anao anatin'ny fiderana androany sy ny fiangovana dia makasitraka fiaino ihany koa ny ray aman-drentsika ara-panahy Bishop Patrick Andrenarivo sy Révérend Fara Andrenarivo dia tsika iaraka androany anandran-tanana iaraka anondrika alohantsika hivavaka sady hiditra ao anatin'ny fiderana an'Andriamanitra androany raha eo misaotra anao zay androany misaotra anao lehibe indrindra zay satria mbola nomenao fahasoavana afaka hideranao Andriamanitra menao tombontsoa indray zay androany afaka anompo anao eo amin'ny fitoerana masina naiza naiza toerana itsona iny anaranao zay anao dia eo ianao ary androany tsy amin'ny herinay tsy amin'ny tanjaka haiko fa ny amin'ny fanahinao sy ny amin'ny fahasoavanao Andriamanitra metinay midera sy mamay voninahitra anao androany moka ho tonga hanitra kasitrahana eo anolohan'ny seza fiandriananao fideranay sy ny fiangovana zay asandatra eo anao androany sy ny vahoakanao rehetrarehetra zay manaraka an'izao fivoriam-bavaka zao androany Andriamanitra dia tsika androany iaraka hidera hisaotra an'Andriamanitra ao anatin'ity hery ity no ny soana ataonao sy ny fahasoavanao no matoza ao anay Andriamanitra tsika rao androany ameny aminao rehetrarehetra ny fonao rehetra hitady sy akohaka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany Tunga
mitoetreo aminy fiderana ianao, mitoetreo aminy fiderana ianao. Sotranao zay Andriamanitra mitotro ambony fiderana, sotranao ny amin'ny soa rehetra izay ataonao aminay, sotrany amin'ny fahasoavanao, misotrany amin'ny famonjenao sy ny tananao mitsotra. Tsisy herinay, tsisy tanjakainy matozao anay Andriamanitra, fa fahasoavana avy aminao. Zany mahatonga anay hiteny androany fa ny fahasoavanao matozao anay. Dia tsy ianao zany tery zany androany, fahasoavanao Tompo, io ny ainako, io ny matozao ahy. Tovy amin'ny fonao rehetra, tovy amin'ny fanahinao rehetra, naiza naiza ianao manaraka an'izao fiderana zao androany. Vava, dera, raiso ny fahasoavan'Andriamanitra androany. Fahasoavanao Jesolo iainako, io no matoa izao ahy, tsy no ireo asa vitako, fa nololay ranao soa, manatonanao ao ideranao, hanandratranao aho, manatonanao amin'ny fahasaina noho ny fahasoavana. Fahasoavanao Jesolo iainako, io no matoa izao ahy, tsy no ireo asa vitako, fa no ilay ranao soa, manatonanao ao iderana, hanandratranao aho, manatonanao amin'ny fahasaina noho ny fahasoavana, manatonanao ao iderana, hanandratranao aho, manatonanao amin'ny fahasaina noho ny fahasoavana, noho ny fahasoavana, Tompo, noho ny fahasoavana. Tungideranao aminy foko ianao ire Jesu, ifonako ireo tsy nety natao tederanao aho, ianao ire Jesu, tungideranao aminy foko ianao ire Jesu, ifonako ireo tsy mety natao tederanao aho, ianao
Andriamanitra lehibe ny amin'ny fahasoavana meny andro any afaka hitondranao anaty fampaherezana dia ny sanandro mahafinaritra izany. Saotra azy ihany amin'ny tompo-pahasoavana lehibe izay omeny ahako afaka hitondra izany afatra izany. Ary akasitrahako feno ao anatin'izany koa ny ray aman-drenitsika dia ny lehilahin'Andriamanitra Bishop Patrick Andrenarivo sy ny vehivavin'Andriamanitra Révérend Farandrenarivo izay ray aman-dreny lehibe sady filoha-mpamorona an'izao fiangonana izao no mpanoratra ny boky isan'andro mahafinaritra. Ary mankasitraka anao mpiaino sady fahalomerabanao afaka mandray anay ao anatin'izao tambazotra izao izay ao anatin'ny onjam-peo izay efa niraisinao IZAO. Androany moa dia hitondranao anatin'izay isan'andro mahafinaritra izay izay nosonatina ny lehilahin'Andriamanitra Bishop Patrick Andrenarivo izay nomeny loha hevitra hoe tsy mivaky loha fa tsy manaiky ana. Ahoana tsara hoe azafady tompoko? Tsy hoe tsy mivaky loha fa tsy manaiky ana. Fatakarana be zany. Zay niraisiny tao amin'ny Luka toko fa 12:25 sy ny 4:20 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary iza moa aminareo na dia manahaza no mahay manampy ny andro iainana na dia kely monja aza, ko rano kely indrindra aza tsy hainareo, nahoana ianareo no manahy ny amin'ny sisa. Toy izao fanazavana izay entin'ny ray aman-drenitsika ny lehilahin'Andriamanitra. Indraindray ny olona mihevitra farakaraky ny isaintsainany be ny olonany no midika fa tena matoka izy, ary tena mahay mihevitra tsara
mikasika ny fiainana. Hoy ny lan'Andriamanitra, ny fisainanao be loatra ny olana dia mitondra anao ho feno tahotra sy fanahina. Rovina io rehefa tsy manome toerana sy fotoana isainana tenin'Andriamanitra ianao. Hoy ny fanampanazavanana, rehefa manoloana ny ady sy fanamby izay isika dia ireo trangan-javatra misy zany dia mitady anome fisainana antsika hatrany foana, anahy foana. Ary betsaka ny fanontaniana anatsika any toy ny hoe dia ahoana zany, inona no atao, iza no antsono, aiza ny vola, sy ny sisa sy ny sisa. Fanontaniana maro nefa fanontaniana tsy ahitana valiny fa vao maika aza mandreraka saina fotsiny sy mitondra antsika anaty akivina. Ary mety ozy izy lelàn'Andriamanitra ho tonga hatramin'ny famozam-po mihitsy, izay mitondra ny sasany mihitsy aza ho tonga anatin'ny famonotena ka maty melohan'ny fotoana. Hoy ny afatra hoentin'ny lelàn'Andriamanitra, raha ny mampitombo ny tenanao na ny andro iainanao aza tsy hainao, hoy ny tompo, nahoana ianao ny manahy ny amin'ny sisa. Midika zany ozy ny lelàn'Andriamanitra fa menara mahatoky ny tompo. Teny kely leo kaikinao, menara ianao mahatoky ny tompo hoe. Fozy izy hoe fa izy no mahay miahanao, izy mahay mihevitra tsara ny mombanao. Eto ny afatra, aza manaiky anahy ny amin'izay mety ho aninao, aza manaiky anahy izay mety ho tafianao, aza manaiky anahy ny amin'ny ampitso, aza manaiky anahy na amin'inona na amin'inona. Hoy le lohateny teo hoe tsy hoe tsy mivaky loha ianao ny lelàn'Andriamanitra fa tsy manaiky anahy. Satria nahoana? Mino ianao fa izy no miahanao, mino ianao fa izy no miha ny fiainanao rehetra, mino ianao sady matoky fa azy rery ary matoky azy rery ihany, mino zay lazainy tanteraka ianao. Hoy ny afatra farany, ary raha misy zavatra mety ilainao dia mangataka aminy zay ilainao ianao dia izy anome zay rehetra ilainao. Satria nahoana? Zanany ianao. Satria nahoana? Izy miadidy anao. Satria nahoana? Izy miandraikitra ny mombanao rehetra. Hoy ny tenin'ny tompo ny lelàn'Andriamanitra, ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Aleloia! Raha raisinao zany tsy tokony isy ampanahanao na ny kely ihany. Toy izao ny fanekempinoana zay hotononiko amin'ny fandresen-dahatra dia no koa amery zany fandresen-dahatra. Zanakao ary ianao no miadidy ny momba rehetra, tsy manaiky anahy na amin'inona na amin'inona, tsy manaiky anahy na amin'inona na amin'inona, fa ianao no miany momba rehetra, fa ianao no miany momba rehetra. Misaotra anao tompo, fa na inona inona ilaiko anio, na sakafo, na fitafiana, na famatsiana, na asa, na inona dia omenao azy zany, omenao azy zay rehetra ilaiko, omenao azy zay rehetra ilaiko anio, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy fanontaniana moa zay napetrany eto mba hosaintsika lalina, dia hoe inona no mazava-doza ny fanahina. Dia ny fanontaniana faharoa dia hoe inona no tokony ataontsika mba hahatonga antsika tsy anahy. Ny sainao andramanalina moa dia nisy andin-tsoratra masina meny eto hoe Filipianina 4:9, aza manahy na inona na inona, foka ny fivavahana sy ny fonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Mino fahavorana zao afatra zay hitoy eo amin'ny fandarana manaraka antsika ao anatin'izany. Aleloia.
Minao fa nahazo fampaherezana ianao tao anatin'izay isan'andro mahafinaritra izay nety mpanompo'ny teo zay a. Fa zao tsika dia hiaraka mivonahitra an'Andriamanitra indray a amin'ny alalan'ny fanatitra. Araka ny efa nahitana anao eto foana moa zao dia tsy hoe fandarana manokana mandeha amin'ny FB akory zao atrehanao zao fa fiarahantsika mivavaka ohatran'ireny fivavahana rehetra any am-piangonana ireny a, fa mandeha mivandana fotsiny a eto amin'ny tambajotra serasera zany a. Dia rehefa makany am-piangonana antsika dia manao fanatitra, dia manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra, dia iroso amin'izay tsika androany. Fa mialohan'izay dia raha teto ianao tamin'ny fidirana voaloha nandray ny fampaherezan'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia hoe miatrika mosary tsika, miatrika krizy tsika zao. Ary ny krizy ozy izy tsy vao zao nisy krizy, fa efa tamin'ny andron'ny mpanompon'Andriamanitra tany aloha tany dia efa nisy krizy. Ary mahita ohatra be dehibe amin'izany ianao ao anaty baiboly tamin'ny andron'ny Isaka, tamin'ny andron'ny Josefa. Fa ny anankiray ampaherezako anao androany a, ao anatin'ity tantaran'ny bokin'ny Elity ao mpanjaka voaloha toko 17 tamin'izany koa nisy mosary. Dia maina ny tanàna rehetrarehetra. Dia niteny tamin'ny Elia Andriamanitra hoe mandehany ianao makany Zarefata fa nisy vehivavy any efa nitendreko a, hitahanao manokana. Dia lasa Elia nanaraka ny instruction men'Andriamanitra dia tonga tany Zarefata izy. Dia nifanena tamin'ny vehivavy anankiray manany tena izay nandeha nivoaka hitsipona kitay satria anao mofo izy. Dia rehefa nahita anazy Elia dia ozy izy Elia taminy hoe manaovy mofo kely a, ny andro mosary a. Manaintaina daholo zany ny olona, efa tsisy hohanina. Dia tonga le lehilahin'Andriamanitra hoe manaovy mofo kely a. Dia ozy izy le vehivavy hoe raha velona koa Jehovahandriamanitra tsy manana mofo na dia iray akory aza, fa koba kely rano tanana ila, tsy indroany tanana, tanan'ila, sy diloilo kely amin'ny tavoahangy sisa tompokonao. Dia andeha hivoaka za akakitay anankiroa, dia anao an'le mofo a, dia hohaninay zay, dia ho faty zay rapitso. Efa voatendry le vehivavy hatramin'ny andro hafatesany hoe rapitso zay a, maty. Mety miatrika zavatra sarotra tokoa tsika zao dia mametra-panontaniana be dehibe ianao hoe tena mitsitsy ane zao pasteur, tena mitsitsy ane zao e. Zao tsy mbola tsy fantandrao hitombo 12 andro indray ve ny fotoana tsy hivoahana an-trano. Fa zao ny tenen'ny mpanompo. Rehefa nanaraka le zavatra natorin'ny Elia le vehivavy nanantena, dia zao ny tenen'ny Elia taminy. Zao ny lazain'i Jehovahandriamanitra ny Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barikanao, ary tsy ritra ny diloilo ao amin'ny tavoahanginao. Androany mamafaza, manomeza, aza matahotra ozy izy hoe aza matahotra fa tsy ho lany ny diloilo ao amin'ny tavoahanginao, tsy ho ritra ny koba ao amin'ny barika. Fotoana zao fanehoantsika ny fonoantsika an'Andriamanitra. Fa araka le isan'andro mahafinaritra teo hoe nanaza ane ianao e, tsy afaka mampitombo ny andro iainanao ianao na dia 2 minitra aza, fa matokian'Andriamanitra dia mamafaza androany. Raha ohatra moa ny fomba andefasantsika ny fanatitsika, raha manao ay mivola ianao amin'ny telma zany dia ny laharana 034 81 984 83 na aotra 430 240 427 320. Ny Airtel Money indray a, na ny Airtel zany dia 033 02 092 30 033 02 092 30 na aotra 330 aotra 2 aotra 290 30. Reo zany ny lahara-tarobia andefasanao ny fanatitra ao a. Dia mandra-panao anao an'izay fanatitra izay a eo am-piomakomananao a sy ny fandefasanao azy a, dia andeha araka hideran'Andriamanitra tsika ao anatin'ity hiri ity. Mendrika ilay zanak'ondry
sy fanjakana mandraky izay. Amen. Mendrika ilay zanako handray voninahitra ajaside. Mendrika ilay zanako handray voninahitra ajaside. Mandraky izay hoanilay eo amin'ny fiandrianana, ny voninahitra sy fanjakana mandraky izay. Amen. Ekukami sigarechana tapewira mendika mendikani tupu enzelirech. 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 Ekukami sigarechana tapewira mendika mendikani tupu mendika nitu mendika nitu mendika nitu mendika nitu. Alleluia. Mino fa efa afaka nanatosa mifanatitra ao ianao androany a dia ny antsika araka isotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana omeny antsika mbola afaka manome sy mamafy a tonga amin'ny ten'Andriamanitra hoe avamina fa atsika nandray avaminy amin'ny koa ny afahatsika manome. Raha eo misotra anao zay androany fa mbola afaka andray androany nanatanteraka ny fanatitra teto anatrehanao makatoa zay tenenao Andriamanitra tsy misalasala ny amin'ny famarina ny teninao. Na iza tokoa androany Andriamanitra tena nanome tamin'ny fitiavana, tamin'ny finoana, tamin'ny fatokiana dia ianao marina amin'ny teninao hoe afaka ampitombo an'izany ianao Andriamanitra avy zato eny. Ianao hitany fanatitsy ny tsirairay avy ka natanteraka ny teninao tokoa hoe tsy horitra ny koba ao amin'ny vata famarana ary tsy horitra ny diloilo ao amin'ny tavoangy ka afaka hanana ny ampy eny mihoatra no izay verina isy angatahana izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sotra indrindra raha eo. Alleluia. Amen. Eny ary a milohany hidirantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra andraintsika indray ny fampaherezana sy ny famelomelomana avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia andehantsika hiakohaka anokatra ny fotsika androany amin'ny tenin'Andriamanitra. Omany ny fonao naizanaiza nisy ianao androany
sokafony fonao androany Andriamanitra ka ny andro lanitra ao androany andena sy andonaka ny fonay amelimela ny fananay andraisanay tendray androany avy amin'ny alala amin'ny mpanomponao Tompo sokafilanitra hoany dia arotsay ny voninahitra Tompo sokafilanitra hoany dia arotsay ny voninahitra dia avetsika mifontsika rehetra Tompo sokafilanitra hoany dia arotsay ny voninahitra Tompo sokafilanitra hoany dia arotsay ny voninahitra Chawani te arutsai ivuninaicha Tompo sukafilani chawani te arutsai ivuninaicha Androany Andriamanitra mitenena aminay androany le teny ray fotsiny azavam-panomponao androany le teny fiainana le teny fanahy le teny fananganana amelimela ny fanahana indray androany ampisokatra misimisy masom-panahana indray androany moka ny lanitra ao androany amtrotsaka ny teny iraraka tahaka ny ranorana androany avy eny ambava ny mpanomponao indray anasitra anafaka androany Andriamanitra apitraka an'izay mitanondrika anasitra nantorotoro fo anafaka reo indray izay ao anaty fatotra androany moka ny teninao androany iraraka sy amelimela anay indray mitenena aminay androany amin'ny alalan'ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluia halleluia dia fanomeravantsika rehetra indray tenako amin'ity androany ity atsika rehetra izay manaraka n'izao fotoambavaka iarahano mivantana eto amin'ny Facebook ho anao izay manao Facebook tiako tsika rehetra mba hizara izany amin'ny olona maro sika mpiara-mivavaka anaty départementanao any na eto Tananarivo na ny amin'ny faritany na aiza dia mba zarao amin'ny rehetrarehetra mba afaka manaraka ny rehetrarehetra
satria le compte moa tsy pagina de fasako azy fa le compteko manokana io dia ho an'izay mety tsy namako fa namanao dia partagenao dia hatrany hatrany fa raha ohatra ndraika tsy afaka manaraka amin'ny Facebook ianao dia amin'ny radio FM 97.4 radio fandresena izany zay Totananarivo na Tsirabe na Fianaratsoa ny Majunga dia FM 102.4 dia mampirisika antsika mba hifanentana hanaraka ny intesteo ny fotoambavaka antsika zay ataontsika mivantana eto iroso amin'ny ten'Andriamanitra tsika androany fa melohan'izay dia hivavaka tsika fanamasono misaotranao indray izay efa afaka hihain'ny teninao fantatray fa tombotsoa ny ahafahana maheno anao ny angatahako fanamasina dia mba ianao mihitsy no amangy ny fony tsirairay avy iresaka anatin'ny tsirairay avy ikasika ny tsirairay avy fanamasonao tiako ianao ny tena hiteny androany amin'ny alalako zay teny mitondra fiainana sy fiovana ary fampahirezana atonga ny rehetra hihiditra lalindalina hatrany amin'ny fifandraisana aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen alleluia ao anatin'ny fotoanan'ny fiboana isika izao zany hoe confinement tsy mivoaka ny trano zany hoe misy amono mivoaka ny trano hoe mandeha mitsena na zay mety hoe misy orinasa zay tsy maintsy mbola miasa arak'izay mety efa fandamina napetraka ny fitondram-panjakana fa anatin'ny vanim-potoana tahaka an'izao dia be da be mety zavatra mampiasa ny saina fa tsaroko tamin'ireny fotoana ny crise teto amin'ny firenena ireny ny fiangonana saina dia tamin'ny 2004 no nanomboka dia milohany hitsangana fiangonana dia ny fady hanina izahay ny vavaka satria nisy crise moa zany teto amin'ny firenena dia soron'Andriamanitra fa ohatrany hoe sofa nisan'ilay crise nahafahana tena nipetraka sy ny vavaka efa tany amin'ny taona zavady taona maro talohan'izay no efa nahazo antson'Andriamanitra ako fa tsy mbola nanomboka aza fa tamin'ireny taona ny crise reny no teo izay mivady no mivavaka dia lasa amin'izay hoe tena hoe ndao hitady ny tompo sofa nisy crise afaka mipetraka hienonan'Andriamanitra verina indray ty misy tsy hoe crise fa nde ataontsika hoe somary vanim-potoana manahirana raha ny filazan'ny baiboly azy moa dia hoe vanim-potoana ny alina satria ho anao Jesosy rehefa alina ny andro dia tsy mahazo miasa ny olona fa mitsahatra dikan'izay zany na dia ataondro artsika izao do anatin'ny vanim-potoana ny alina isika mandalo sezoana alina isika izay vanim-potoana tsy ahafahana miasa tsy ahafahana mianatra fa mihiboka ao an-trano fa mety tsy hoe mety fa raha ho avy indray ny maraina vaovao hiverina hiasa indray ianao hiverina hianatra indray ianao hanao ahoana indray ianao rehefa avy eo satria rehefa alina mantsy dia misaintsaina antsika nataontsika tamin'ny atoandro hoe tena le ohatr'izao zao tokony atao ohatrohatra rahapiso angamba no ohatra n'izao ohatrohatra zao zao tsika tsy alina le 12 ora iny fotsiny zao zany fa tena hoe mandritra ny 12 andro indray mandany vanim-potoana alina ianao misaintsaina zany ianao zao hoe te inona indray zany vitako tao anatin'izay fa eto ny teboka hoe inona indray natao rehefa ho tonga ny maraina ka ao anatin'ny vanim-potoana tahaka izao tsika dia misy zavatra tian'Andriamanitra ho ampita amintsika baiboly dia milaza mazava fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra ahasoa zay tian'Andriamanitra ka misy zavatra anankiray tiako hifambizarana amintsika androany raha omeko roa hevitra dia hoe fotoana tena tokony hitokanana hitadiavana an'Andriamanitra zao fotoana tena tokony hitokanana
hitadiavana an'Andriamanitra zao. Tadio fa ny fiainanao tsy afaka hiakatra ambonino zao zay fiainanao zao raha toa ka ny herim-panahinao tsy mitombo, raha toa ka ny fahatakaranao tsy mitombo, fa raha zao foana ihany no tianao hitohizana dia tsy hiakatra ambonino zao ny fiainanao. Ao aloha izy ny Isaia 40, Isaia 40 toy izy amin'ny 9:20. Tsy fantatrao va, tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay namorona ny farany tany. Tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Dia zao ny toyany, mampatanjaka ny reraka izy ary ny kely hery dia omeny herobe. Na dia ny tanora fanahy azy dia ho reraka tsy ho sasatra, ary na dia ny zatovo azy mety ho tafotoana mafy. Toy ny 1:20. Fa izay miandry ny Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra no ekarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Possible ve zany? Miazakazaka fa tsy sasatra, mandeha fa tsy reraka. Raha ny fisainana maha-olombelona tsy possible zany. Kanefa Andriamanitra eto no miteny fa possible mihitsy ny miazakazaka fa tsy reraka. Possible mihitsy ianao tsy mety sasatra. Ozytsikatsika hoe olombelona mitafy no famandray, fa misy secret an'ilay izy. Tsy resaka azakazaka miazakazaka tongotra akory ny tena resahana eto, fa ny azakazaky ny fiainana. Raha tianao tsy ho reraka, indrindra ny vanim-potoana tahaka izao, ny torohevitra omen'Andriamanitra antsika dia ny miandry an Jehovah, ny miandry an'Andriamanitra. Tadio fa liziko inge ny saintsika mihitsy ny voavoalohany. Fa possible mihitsy ny hoe zaranga dia aka congé 1 mois aloha dia andeha hitokam-bavaka ako. Mino fa maro aminareo ny mpanao an'izany. Hoe mandeha hitokam-bavaka ako, herinandro hifadikanina na 120 andro hivavaka, na 2 volana aloha andeha hitokana kely anao retrait kely ho any ambanivohitra dia tena hoe hivavaka. Fa le izy mihitsy le saina le hoe tsy miasa zao, tsy miandra zao dia ohatry ny vobe zany ny saintsika. Fa mina raha hovaina kely fotsiny anatin'ny sainao hoe andeha hitokam-bavaka rangaho anaty 12 andro. Fa le mot fotsiny nge manimba be ansaintsika. Le tsy miasa, tsy mianatra, manana, fa maninona raha andao hipetraka hitokam-bavaka mba handroso hery isika ary tsy ho reraka sady tsy ho sasatra. Dia tsika maka ten'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 5. Deutéronomie 5. Fampidirina fotsiny izay fa eto tsika vao tena andray izay lazain'ny tompo. Deutéronomie 5 ka raha tsika eo amin'ny 9 20. Deutéronomie 5. Ka hoy ianareo, indro efa nampahitan Jehovah Andriamanitsika ny voninahiny sy ny fahalebiazana isika, ary efa rentsika ny feony avy tao amin'ny afo. Koa efa hitantsika androany fa Andriamanitra miteny amin'ny olona nefa velona ihany izy. Hoy izy, Andriamanitra miteny amin'ny olona nefa velona ihany izy. Hoy izy hoe hitantsika Andriamanitra, hitantsika ny voninahiny sy ny fahalebiazana, rentsika ny feony avy tao amin'ny afo. Efa hitantsika androany fa Andriamanitra miteny amin'ny olona. Dika zany Andriamanitra dia afaka iseho amin'ny voninahiny eo aminao, ampiseho ny fahalebiazana eo aminao amin'ny alalan'ny fitenenany. Amin'ny fotoanao maka fotoana eo nanaminy dia iseho aminao amin'ny voninahiny Andriamanitra amin'ny fomba ahoana hiresaka aminao izy. Mety tsy hahita afo ianao fa mety hahatsapa mamay be. Mety tsy hahita afo ianao fa hahatsapa hafanana be. Mety tsy hahatsapa hafanana koa ianao fa mety hahatsapa fiadanana be. Mety koa tsy hahatsapa nininao fa handray teny arahen'ny tompo hiresaka aminao. Ny teboka angezabe dia Andriamanitra miteny amin'ny olona. Misy matsy meritreritra Andriamanitra tsy miresaka izany. Andriamanitra dia miteny amin'ny olona.
ho zay hitantsika androany fandriamanitra miteny amin'ny olona velona ihany izy. Andiny faharoa amby roapolo. Koa ankehitriny nahoana no mifaty zay fa andevona anay io afo lehibe io raha mbola mandreny feon'i Jehovahandriamantsika indray izahay dia ho faty. Fa iza moa tamin'ny nofo rehetra no efa nandreny feon'i Jehova feo an'Andriamanitra velona ny teny tao avovoan'ny afo tahaka antsika ka velona ihany. Manatony ianareo ka miano zay rehetra ho lazain'i Jehovahandriamantsika ary ianao no aoka ilaza aminay zay rehetra ho lazain'i Jehovahandriamantsika aminao dia hoenonay ka arahanay zany. Ary Jehova nandre ny teninareo raha ny teny tamiko ianareo ka hoy izy tamiko efa reko ny tenin'ireo olona ireo zay nolazainy taminao ka tsara zay rehetra nolazainy. Engane ka mba hanana fo toy izany izy atahorany ahy sy tandremany didiko rehetra mandrakarivo mba hahita soa izy sy ny taranany mandrakizay. Engane ka mba hanana fo tahaka izany izy. Inona le fo? Hoy zay ieny zay ho lazainy Jehova zay ka hanao zay rehetra lazainy. Inona le toe-po endrasan'Andriamanitra amintsika? Ieny zay ho lazainy Jehova ka hanao zay rehetra ho lazainy. Inona no mitranga? Toy izy hoe dia hahita soa izy sy ny taranany. Toy izy atsika ihany mandehana ka lazao aminy hoe miverena nanday anareo avy. Eto amin'izay ny teboka. Andiny fahavalo amby roapolo. Fa ianao kosa ny olona rehetra mahazo mandeha amin'izay any an-trano sy izay rehetra lehany. Fa ianao kosa mijanony eto anilako. Fa ianao kosa mijanony eto anilako. Ka ho lazaiko aminao ny lalàna rehetra sy ny didy ary ny fitsipika zay ampianarinao azy mba harahany any amin'ny tany zay omeko azy ololovany. Eto le teboka tiako ifampizarana aminao dia io andiny fahavalo amby roapolo io. Hoy zay ianao kosa mijanony eto anilako. Ka ho lazaiko aminao ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika. Miantso azy sy miantso anao Andriamanitra. Hoy zay ny olona rehetra afaka mandeha miverina any amin'ny fiainany any amin'ny ataony rehetra any, mieritreritra ny vadiny, mieritreritra ny zanany, mieritreritra ny ankonany, mieritreritra tsy haiko ny fahasalamany, satria izany zao ny olona samy mieritreritra ny tenany. Fa Andriamanitra enao aza manao ohatry ny olona ohatr'izany. Enao aza manao ohatry ny olona ohatr'izany. Ianao kosa iny andrasan'Andriamanitra aminao mijanona eto anilako. Lasana bava fotoanan'izany zao. Hoy izy amin'ny teny anglisy hoe but as for you keep your place here by me. Zany hoe raha ny aminao kosa izy Andriamanitra azony le toeranao eto anilako eto. Keep your place here by me. Raha lasana vavy ry mpiaino sy mpijery mahafinaritra isany tena mila Andriamanitra miantso antsika hoe ny olona rehetra samy te hivenany amin'ny fiainana, te handehany amin'ny tokantrano, te eritreritra ny vadiny, te eritreritra ny zanany. Fozy Andriamanitra enao tsy ohatr'izany amin'ny fotoana tahaka izao. Azony le toeranao eto akaiko eto. Mijanony ianao eto anilako. Dozy izy amin'ny teny anglisy I will give you all of your orders and the laws and the decisions which you are to make clear to them so that they may do them in the land which I am giving for their heritage. Raha toko amin'ny teny gasy dia hoe dia omeko anao ny fitsipika rehetra, ny lalàna rehetra, ny décision rehetra ary ataonao tena mazava. To make which you are to make clear to them. Ataonao tena mazava amintrareo mba ho ataony eo amin'ny tany zay homeko azy olovany. Hitanao zany misy fitsipika, misy toromarika, misy décision, les décisions de pluriel. Elle veut décisions pluriel. Reo fanapa-kevitra maro zay atao mazava. Dika zany possible rehefa tena mipetraka ianao eo anilan'Andriamanitra eny ny tompo dia omena anao hoe ty atao aza manao an'ity dia reto ny décision raisinao.
azava aminao am'izay ve ohatry zany le tokony atao mba hahafanao maninona mandray ny anjara lovanao amin'Andriamanitra. zay mahatonga miteny anao hoe tsy hiakatra tsara kokoa noho zao ny fiainanao, na fiainam-panompona io, na fiainatokantrano io, na fiainam-pitiavana io, na fitezana zanaka io, na ny ara-bolanao io, na ny fahasalamanao io, tsy hiakatra ambony zao ary mety sanatria zay tsy tongana. Raha sanatrianao ka tsy tonga saina hoe efa fotoana zao mila misafidy ahako hiazona ny toeraka eto anilan'Andriamanitra. As for you, keep your place here. Raha ny aminao azony ny toeranao. Ozy fianao kosa mijanony ianao eto anilako. Lasany ambavy Andriamanitra mbola miteny amdika teny anglisy hafa izy de hoe but as for you, remain here with me. Restez à côté de moi. Mijanony eto amiko eto. Mba azonao an-tsaina hoe matoa Andriamanitra teny mijanony te handeha mafy koa ianao io. Te handeha, te hivoaka ny trano, te hiasa, te hitady vola. Hoe tsy zavy hoe de hipetraposina ato amin'ity trano ity, ohatra tsy azo mitsikineko ko raha tsinonako. De ohatra zao foana, ohatra leo be zany a. Ndao aloha angamba hivoaboaka kely amin'ny fotsiny, ndao nandanakaka rivotra aza. Ka tsy mahazo miaraka be da be anao tobiny, ndao tsy kesanao ny hivoaka any. De lasa mahita tao foana tsika. Hoy izy Andriamanitra, ye Patrika, mijanona, restez à côté de moi. Raha ny aminao aza manao ohatry ny olona hoe samy mandeha am'izay alehany, mijanony eto anilako. Fa olazaiko anao re décision raisinao, re fitsipika rahanao, ary ataonao tena mazava, de omeko anao ny lovanao. Fotoana zao mila mipetraka tsika. Amin'ny teny frantsay izy zao lazainy hoe mais toi reste, na hoe demeure ici avec moi et je te dirai tout. De olona zaiko anao ny zavatra rehetra. Je te dirai tout. Possible ave zany. Zany lazainy io. Zany io lazainy io. Inona avy les zavatra rehetra, ou les commandements et les statuts, les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les pratiquent quand dans le pays que je leur donne en possession. Zany hoe mizavatra mila ataonao ny toerana misy anao. Fa mizavatra mila tian'Andriamanitra omenanao. Araka teneko tamin'ny fidirana voalohany teo hoe ao anatin'ny vanim-potoana krizy nge mizara roa ny olona. Misy ny tena ho sahirana, fa misy ny voamay hitombo anakarena. Misy voamay mety harary, fa misy voamay salama sady bolangana. Misy mety possible mety hisara-bady raha tsy mitandrina. Misy voamay mifankaty. Klasy aiza ny hisy anao, fa tsy maintsy misy an'ireo roa reo na tiatsika na tsy tiatsika. Na tiatsika na tsy tiatsika misy am'izao be da be manao business. Voamay manao business be mihitsy. Voamaika manao business, manafatra vary mihitsy amin'ny taonina, malafo vary amin'ny taonina isan'andro. Mitsena fivarotana rehetra amika, ny sasany voamay misokatra, voamay mandeha be. Tsy maharaka mihitsy azy. Aizany hoe misy fournisseur. Fa misy ne sasany nanohanina rehefa avy eo ary tsy hitany. Klasiniza no isy ianao. Fozandriamanitra ianao raha ny aminao kosa mijanony eto anilako. Satria mizavatra tian'Andriamanitra omenanao. Tian'Andriamanitra tena atao mazava. Are to make clear with this, which you are to make clear. Zany hoe zay ho ataonao mazava tsara amin'ny tsara. Ka zany hoe tsy mahay mihaino tompo e. Ahoana moa nahafantarako rehefa miteny izy, tsy any amin'izany ny fanontaniana. Raha zany te hiresaka amin'ny zanako, na toko hoe fiotaona izy na fiotaona mananjanaka efatra, de anjarako mieritreritra zao ny taona ny tenakira ty, zao ny fomba ikominokeko zavatra aminy. Tianay mbola kelikely, zao ny fomba iresahako aminy. Manao nalavitra Andriamanitra. Fatany tsara nge ny fiainam-panahiko sy ny fiainam-pananao e. Fatany hatreto ny vaoko sy hatreto ny vaonao e. Fatany tsara inona ny anao sy inona ny tsainao e.
ka tsy anjarako sy anjaranao mieritrehitra haiko ve meno azy fa anjara no mitady ny fomba ampitany le resahana aminao ao anatin'izao fotoana ny confinement zao tsy anjara ny vahoaka no mitady aizany vaovao aizany vaovao fa anjara ny fanjakana no mitady ny fomba rehetra ampahafantarana ny vahoaka no hoe mila misasatana antsika mila diovina ny tanàny mila manao fiarova antsika mila anjara ny fanjakana manao ny sensibilisation na hoe fampahafantarana ny olona fa misy olona tsy mivakiloany amin'izany dia ny fanjakana mitady ny fomba rehetra ametrahana fanasana tanana isaky ny fokotany sy namany sy namany misy olona tsy miasa sainany amin'izany dia mihoatra lavitra noho zany andriamanitra mety misy amintsika koa ohatrany hoe ahoana tsy any ny fanontaniana fa ain'andriamanitra ny miresaka aminao ny anjaranao dia izy hoe avy mijanony eto anilako alleloia fa fotoana iresahan'ny tompo amintsika izao fotoana amezina anao reo décision ro toromarika sy toro lalana ao no izy izy amboky ny salamy fahatelo am'zato eo amin'ny andiny ny fahafito efa nampafantatra ny mosesy ny lalakaleana izy ary ny zanak'Israely nampahafantary ny asany inona dikan'izany tamin'ny fotoana mosesy nipetraka ny eno an'Andriamanitra dia nasehon'Andriamanitra izy ary ny lalana zao ny fomba anaovanao azy natao ny tena mazava dia avy eo amin'izay izy rehefa nivoaka avy neo tamin'ny tompo dia zao no tenen'ny mosesy hoe zao no andehanantsika zao no ataontsika zao no tsy ataontsika dia nahita ny asan'Andriamanitra ny Israely nahita zany hoe Andriamanitra miasa ny tanan'Andriamanitra ny sandran'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra amin'ny Israely dia mirakla le izy Mosesy koa mirakla izy fa Mosesy tsy ohatry ny Israely dia tsy mahafantatra ny fomba nampitranga le izy natongava le izy fa Mosesy nahalala amin'izao nge ny ankizy ao an-trano ohatra tsy mahafantatra izy mbola ahitana voly nanankaniny fa fantatra dia zao non zay tsy izy gotegna maman tsy izy gotegna papa no na be mihitsy fa ianao no malala hoe ndeha anao an'izao aranga ndeha anao an'izao ako ka raha mahatsiaro anao fa manana andraikitra misy responsabilité anao fa tsy le olona misangodina fotsiny mamelahy teny aminao miantso anao Andriamanitra reste avec moi mijanony eto anilako fa asehoko anao ny décision raisina fotoanan'izany zao tena fotoanan'izany izao avy eto anilako Andriamanitra fa ampahafantariko anao ny tokony alehanao ampahafantariko anao ny lalana tokony andehananao ampahafantariko anao ny décision mila raisinao asehoko anao ny fisainako fa izy efa fantatsika androany fa Andriamanitra miteny amin'ny olona Andriamanitra mbola afaka hiteny amintsika tena mbola afaka miteny amintsika tena mbola afaka miteny amintsika aza mampirisika anao tsy ray andro farafaratsy mandritry ny herinandro defi eo kely ny tenanao zaranga amin'ity herinandro ity mandritra ny 7 andro tena tsy hivoaka ny trano metozino kaiza no aniko aniny zay ao aloha alamina ndoranga tena zao zao tsy ampozizanao za mifadikana dia tovy ampy anareo le ohatrao dia ndao amin'izay tena hitady ny tompo tsy mahafaty zany tsy mahafaty mety rehefa mifadikana anao mety mahatsiaro reraka mety hiverina angatsika ny vatanao sotra zany fa tsy hotratra ny corona akory ianao tsia rehefa mifadikana lavalava kely anao dia mienao azy ny température ny vatanao dia mahatsiaro reraka kely anao mety ohatry ny fanina kely mihitsy azy filaina misotro rano kely fa tsy hoe mifadikana dia ohatry ny tratran'ny corona non mila fantatrao zany ohatrinao ka mbola tsy nifadikana lavalava fa ilaina afaka manao fivadikana partiel angerinao hoe na hoe atsasany ohatra hoe maraina ianao no misakafo fa ny hariva ianao tsy mihinana fa mivavaka na hoe maraina ianao tsy misakafo fa ny hariva indray ianao mihinana tsy mahafaty zany le izy nge efa afataontsika isan'andro fa le vao mieritrehitra fadikanina dia tsy mahazo haintsika fa maro amintsika iny tsy mihinan-kanina voaka ny trano mareny misy izy tsy misakafo atondra amin'ny efatra vao mahatsiaro sakafo hoe azaka moa mbola tsy hihinan-kanina mihitsy hatramin'izao impiry moa tsika tsy manao ohatran'izany fa vao rehefa tenenina ndray ndao ifadikana dia ohatrany hoe non labe le saina misy no olana ny atsika fa ndao tena hivavaka ndao tena hitady ny tompo ohatrany ahoana ny tokony atao rehefa hiaino an'Andriamanitra salamy fa 5:20 inona ataonao rehefa hitoetra eo anilan'ny tompo ianao inona ny ataonao
voalohany indrindra mazava ho azy vavaka fantatra hoe misy fotoana rehefa tena mafy zay no mahazo a efa nandalo a mantsy de haiko manazava azy indraindray anao tsy haiko na efa tonga tamin'izany teboko zany ohatrany hoe tsy vavaka ny ilainao fa resaka satria le vavaka ianao indraindray ohatra mahatsiaro otrany miteny avy misy mianao avy ahy zany fa ohatra ny tenao zany Andriamanitra sy toma hoe de mipotraky aloha de andao hiresaka hoe Andriamanitra zany sy hoe hiteny fotsiny a de amen fa tena hoe mila vraie conversation am'izay Andriamanitra mila anao am'izay teny hiresaka tsy haiko anao misy fotoana tonga tamin'ny teboko ohatra zany satria indraindray anao misy fotoana ohatrany hoe tsy fantatra ntsony hoe inona ny antombavaka inona le ho teneniny ahoana am'izay le atao satria ohatra mitapitra ny teninao daholo ny zava-drehetra de miandry ianao ahoana Andriamanitra de eo am'izay anao le hoe tena Andriamanitra mila anao a misy fotoana ranao tsy mahavavaka fa ranomaso fotsiny sisa no mikorina mitare anao eo de mieritreritra tomano azy te hivavaka anao fa tra tsy hitanao zay teneniny ohatra le vehivavy zay nakohaka teo tongo Jesosy le vehivavy zay tsy de tsara fitondratena ozy ny baiboly rehefa niditra tao amin'ny isan'i Jesosy izy de mitomano teo tongo Jesosy tsy niteny izy na feheza teny ray azy satria tsy hitantsony zay ho tenenina be loatra ny vesatra ny anatiny feno loatra ozy izy ny olona vehivavy ratsy fitondratena io raha mba fantatra Jesosy mantsy io manoroka ny tongony io ndraindray koa tsika ohatrany mahatsiaro be loatra ny ererantsika mahatsiaro be loatra ny fanolian'ny olona mahatsiaro be loatra ny vesatra entina tsy hitanao tsony zay ho teneniny fa ny tompo mahalala anaty tsy hitanao zay tenindana mitomany fotsiny raha tomany tokony atao de mitomany fa tsy ola zany ny important de zao mijanony eo anilany fa ho salamy fadimy amby valopolo eo amin'ny andininy fahavalo salamy fadimy amby valopolo andininy fahavalo hoy izy hielo zay olona zainy Jehovah Andriamanitra aho fa ilaza fiadanana amin'ny olona izy de amin'ny olona masina kaoka tsy hiverina ho ao amin'ny fahadalany reo hieno zay olona zainy Jehovah aho fa ilaza fiadanana amin'ny olona izy hieno zay olona zainy Jehovah fa ilaza fiadanana amin'ny olona izy hitanao tia merina anao anaty fiadanan'Andriamanitra tsy olona mipanika lava korotana lava matahotra lava miasa saina mitebiteby foana mety sakafo ny olonanao fa mety tsy fantatro ny zanakao ohatra tokantranonao ohatra fiainam-pitiavanao ohatra ny asanao ohatra ny provision mety mbola misy ny vola mety mbola afaka hoe mahavita hatramin'ny tsy fantatro na mety telo volana azy tsy haiko fa mety mizavatra fa tena mila décision mavesatra ianao fa zay omeko anao reo décision rehetra mila resinao je te dirai tout hoy Andriamanitra no zay hiaino zay ho lazainy Jehovah fa ilaza fiadanana izy hoy zao amin'ny Ezekela toko faharoa ao ka ny andininy fahavalo Ezekela toko faharoa andininy fahavalo fa ianao kosa ary zanak'olona mieno zay lazaiko aminao hoy zay ianao kosa ary zanak'olona ianao kosa ary Patrick mieno zay lazaiko aminao aza maditra tahaka izay tarana ka maditra zany ianao akafy ny vavanao sokafo ny vavanao ka hano zay afahako anao sokafo ny vavanao ka hoano zay afahako anao ohatriny ahoana natao hoe mihinana tenin'Andriamanitra ohatriny ahoana ao amin'ny Ezekela toko fahatelo andininy fahatelo izy Ezekela toko fahatelo andininy fahatelo de zao ny teneniny ary izy tamiko ry zanak'olona vokiso ny kibonao ary fenoy horona taratasy homeko anao ity ny tsinainao de ny inanao ka mamy tao ambavako toy ny tantela izy jerefy tsara ozy hoe fenoy horona taratasy zay homeko anao ny tsinainao inona ny horona taratasy ny baiboly io tsy miteny io akory zany potipotena de atao sakafo fa dikan'izay ozy izy hoe hoano ohatra ny ahoana ny fomba hinanana tenin'Andriamanitra voalohany vakina le izy faharoa sainitsainina le izy
raha ohatra ianao ka sahirana be misaitsaina ny tenyandriamanitra satria maro amintsika tsy zatra misaintsaina tsy zatra mieritreritra fa tonga dia loatra manao tetim-panorona eny am-pandehanana sady mandeha no mitetika tsy zatra mipetraka mieritreritra mihitsika fa zatra manao activité tsy mahay mipetraka fa te handeha foana ohatra misy tsilo ny fitombenana tsy mahazoaina mihitsy ahoana ny fomba hipetraha hisaintsainany tsotra ny fomba anaovana azy raha toa anao ka sahirana be misaintsaina dia le teny vakinao atao vavaka ozy io zao mibokiny Josoa toko voalohany andeny fahavalo aza vela hiala amin'ny vavanao ty boky ity fa saintsaino andro amanalina aza vela hiala eo ambavanao ity boky ity fa saintsaino andro amanalina dikany hoe saintsaina dia zao hagara ny dikany dikany hoe hagara dia hitanao ohatra le omby mitsako reny tsakotsako tsakotsako hitanao ohatra le olona miteny reny tena ahoana moa zany ranga zany zao zany ananina zany fa le miteny reny tsy niteninao niteneninao fa le andinitsoratra masina le tantara vakinao inona verimberinao inona ataonao vavaka inona verimberinao inona ataonao vavaka raha ohatra tsy ianao raha ohatra anao ka nanaraka Facebook dia misy fotoana zay nanao vavaka dia ohatra hoe salama raiky amin'ny 20 natao vavaka salama fatelo amby 20 natao vavaka dia averenenony reny vavaka amin'ny Facebook reny dia hitanao hoe ayveke ohatra n'izay le tenin'Andriamanitra atao vavaka raha toa moa ka amin'ny radio ianao fa tsy mahita Facebook dia manazava le izy azao hoe vakio le tenin'Andriamanitra dia averimbereno naty vavaka fa arakaraky ny anaovanao vavaka anio dia manomboka misy zavatra tonga anatinao any tonga ho azy eny ambavanao le fanazavana tonga ho azy anatinao any le hoe ary zany marina ke zany ny tokony ataoko ozy hoe olazaiko anao ny zavatra rehetra olazaiko anao ozy Isaia toko faraky amin'ny telopolo andiny faefatra Isaia faraky amin'ny telopolo andiny faefatra zao lazainy Jehovah tamiko tahaka ny fierilioana sy ny lioana tanora eo amin'ny rembony ka na dia voangona aza mpiandrondro betsaka amely azy tsy matahotra ny feo an'ireo izy na mandatsa drembo no ny fiorakorahany dia tahaka izany no andidiny Jehovah tompony maro hiady eo tendrombohitra Jonia sy ny avonany tahaka izany no hidina Jehovah tompony maro ohatry ny ahoana le izy ozy izy hoe tahaka ny fierin'ny lioana hitanao le sy ny lioana tanora eo amin'ny rembony zany hoe nahazo rembo izy nahazo biby io izy ohatra de toko ohatra hoe nanafika soavaly anankiray izy ka keriny tany amin'ny lamosiny ka keriny tongony de maratra sy tafetsika tsony de tonga dolo ny soavaly namany rehetrarehetra te hanafaka ny soavaly namany io de le lioana tsy mamototra mihitsy nandeha toko hoe tonga le mpiandro soavaly zany hoe eto moa zany exemple anaisiny de mpiandro ondry de toko hoe lasa le lioana zany le ondry voakaiky ny tao amin'ny atony ka keriny tao amin'ny tongony tsy afametsika tsony de tonga am'izay mpiandro ondry miaraka amin'ny hazo hitretra ivelany le lioana hanafaka le ondry eny ambavan'le lioana fa le lioana tsy mamototra mihitsy tsy avotsy mihitsy le remby zay natsony ndika le hoe tahaka ny fieron'ny lioana tanora eo amin'ny rembony ka na de voangona aza mpiandro ondry betsaka amely azy tsy matahotra ny feondreo izy na mandatsaka ny rembony no ny fiorakorahany dika le hoe fierona eto amin'ny teny hébreu de hoe hagar zany hoe misaintsaina eo ambava mamerimberina eo ambava tsy mamototra mihitsy hitanao io fiainanao io fa ao anaty baiboly daholo hatramin'ny fanapa-kevitra mila raisinao efa ao fa mety mbola tsy mazava fotsiny le izy de mety zao ny fanotainao fantatro tsara hoe eny ary hamaky baiboly fa iza mivakiko possible zany ny fanontaniana satria efa tonga tamin'izany andray andro hoe tena mila meno anao Andriamanitra da izy am'izay moa zany zao ny sokafako amin'ity resaky te valiny de tsotra Jesosy rehefa tonga tao amin'ny tempolo de natolotra azy ny boky ny Isaia de izy ary rehefa novelary ny boky de nahita izy ny teny manao hoe ny fanahy Jehovah tompony atao anatiko tsisy ny teny taminy hoe sokafy amin'ny Isaia toko fa zao satria tamin'ny andron Jesosy tsy mbola nisy ny toko sy andininy ny teolôjiana no nampisy ny toko sy andininy tateo aoriana mba hahafana mandamy masara sy mahatadidy hoe ary mametraka hoe ity contexte ity atreto katreto ihany na ity akatraty
dia ohatrahatra ny an-trany fa ny baiboly tsisy toko sy andininy taloha dina zany tokony atao manaovatra nataon'i jesosy sokafo fotsiny le teny indro atolotra anao zao le rolona le tenin'andriamanitra dia manaovatra nataon'i jesosy sokafo ka sokafo aka izy sokafo fotsiny dia anomboka resaka aminao eo izy dia ahoana raha tsy mahazo nininina akombony ndray dia avereny sokafo fandroany araza manao le tsekatseko mihitsy lay izy non mipetra dia avereny vakiny dia atao vavaka saintsaino eo atao vavaka fa rehefa kelikely izy tonga hevitra amin'izay anatinao azo fitsipika ianao ao azo lalàna tandremana ianao ao ary azo décision raisiny ianao avy ao ho hitanao ao ary fanampin'izay ny fanahy masiny hiresaka anatinao hoy taminao tsy ray andro ny resakitsika fatoka ny farafaratsy ny herinandro hoy zay avy aloha ny olona andeha hody any an-tranony fa ianao kosa mijanona eto anilako ny amaranako azy dia eto rehefa voarainao ny tenin'andriamanitra dia inona ny tokony atao amin'izay rehefa voarainao soraty noty zao daholo ny tenin'ny tompo azo atao anaty loha fotsiny soraty amin'ny kahianao na amin'ny telefoninanao na amin'ny tabletinao soraty hoe zao ny zavatra voaraiko reto taholy reto taholy reto taholy avereny soratana mazava fa tsy tsotranao atompony amin'ny teninao vao miala eo anao dia adininao le izy fa soraty rehefa zay a dia toy zao anaty vavaka ataovy ohatra ny hira le izy ataovy zay ampiraikitra le izy ameno systemanao ray manontolo fariny amin'izay ny tokony atao mamina ny amin'izay miainga avy amin'iny teny iny zany hoe le teny rehefa tafiditra anaty kibonao anaty fananao zany dia manao voatra ny omby tanao rehefa mitsako velona izy tafiditra ny anatiny dia ny amin'izay nataony rehefa aveo averindray le izy hoe ny ambavany zay natao hoe fisaintsainana rehefa tafiditra anatiny izy dia avoay amin'izay dia mitenena amin'izay fa eo amin'izay nanomboka izy zavatra hitranga amin'ny fiainanao amin'ny fotoananao anomboka hiteny le teny voarainao eo amin'izay nanomboka izy zavatra iseho eo amin'izay nanomboka izy zavatra iova ary tsy miteny indray mandeha fa averimbereny foana averimbereny foana averimbereny foana averimbereny foana ao nozy izy mibokiny ezekela toko fafito amin'ny telopolo rehefa netin'andriamanitra teo amin'ny loasa anankiray ezekela feno tolapaty zay maina paritaka daholo ny tanany sy ny lohany tsy fantatra ntsony hoe ty tanan'izy dia ty tongony izy dia ty lohan'izy fozandriamanitra hoe mamina ny ianao amin'ireo tolamaindrao ezekela 37 toko fafito amin'ny telopolo andiny fafito dia hoy izy dia naminany aho arak'izay fanandidiny aho ary nonona amin'ny any aho dia injany nisy feo ary indreo ny etsiketsika sady ny fanantona ny taolana samy nanantona ny taolany namany avy rehefa naminany aho dia injany nisy feo rehefa naminany aho dia injany nisy feo inona le feo reny ny etsiketsika ny taolana raha ianao nametrahana taolana eo anoloanao dia tenena aminao mitenena aleo fa mifanantondreo taolan'ireo dia zao ny teneno karaha tsy ianao mimpanao maziko akoina possible an'izany nefa izay mihitsy le eto dia ianao zao mety tsy taola maina fa mety ohatra hoe vola ny andrasanao mety tsy haiko ny olo tianao ny andrasanao tsy haiko bedabe zavatra tianao hifanantona hifanakaiky mety ohatra hoe tianao anatona anao ny client any an-trano tianao anatona anao ny olona tianao anatona anao vola tianao anatona anao zavatra tsy haiko inona ny zavatra tianao hietsika amin'ny fotoana voarainao le teny dia manomboa amin'izay miteny an'ilay izy tsy hoe akory vao maso ianao androany dia teny na maso ianao rapizy dia teny angona aloha lay izy ataovy betsaka ao anatinao rehefa aveo amin'izay afaka 2 andro na 3 andro amin'izay rehefa feno ny kibonao feno ny fananao avoay amin'izay le izy ny abetsahany ao am-pony hitenena ny vava fa rehefa hitenenao sahako milaza aminao izavatra hietsika ao anao manokana mety ozy anao hoe fomba ao ny etsehany zany ny fomba hietsehany dia nomboka hietsika ny zavadretra dia hivanaky ianao tahaka ny ezekela hoe wow ary nyfanantona ny taolana dia mbola naminandra izy dia nirinofo sozatra le izy naminandra izy dia faranitsangana le izy mbola tsy miovy eo Andriamanitra
zany no principe ao anaty baiboly fomba anaovan-javatra ka mampirisika anao amin'ny fotoana tsy hafana mivoaka ny trano ava-de ho tombontsoa anao le izy fa fotoana zao ahafahanao mahita an'Andriamanitra misimisy any bokyny apokalipsy toko 10 de hijanona apokalipsy toko 10 ka ny 7 sy ny 10 de avy eo Jeremia toko 2 ka ny 10 olo apokalipsy toko 10 aloha vakitsika ny 9 apokalipsy toko 10 ny 9 ary ny feo zay fareko avy tany an-danitra de niteny tamiko indray hoe mandehana raiso ilay boky mivelatra eny tanany anjely mitsangana eo ambony ranomasina sy eo ambony tany averiko fandroana mandehana raiso ilay boky mivelatra eny tanan'ilay anjely zay mitsangana eo ambony ranomasina sy eo ambony tany de nakany amin'ilay anjely aho ka nanao hoe taminy hoe omeo ahy iny boky kely iny ary izy tamiko raiso ka hoanao avokoa io de ampangidiny kibonao izy nefa eo ambavanao de homamy tahaka ny tantely de ndraisiko ilay boky kely teny tanany anjely ka nohaniko avokoa ary raha vao nataoko teo ambavako izy de mamy tahaka ny tantely kanzo noho ny voateriko de nangidy ny kiboko andiny ny faraky amby folo ary nisy laza tamiko hoe tsy maintsy maminany indray ianao de ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary mpanjaka maro hitanao rehefa ndraisy le boky kely teny tanany anjely de nohoaniny le tenin'Andriamanitra dozy am'izay izy hoe rehefa tafiditra tany anaty le dozy izy tsy maintsy maminany am'izay indray ianao eo am'izay zany tokony atao de zao tsy ampy fotsiny le mihinana fo zay tsy maintsy maminany indray ianao fa misy amitsika mantsy mahazo teny de manoratra fotsiny no misy oety le izy misy toy an'le izy tsy maintsy maminany indray ianao ajerevo tsara ny zavatra ny teneniny hoe le faminany eto le zavatra avoakany eto de tsy hoan'ny ankona fotsiny avady aman-janany fa izy hoe amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary mpanjaka maro mba le fisaratsaina hoe za zay olona anankiray ty ianao anankiray io ve possible ve afaka maminany any misy atsika ka misy fetraikany amina olona maro firenena maro fiteny maro sy ny mpanjaka maro nefa zany no lazainy eto mamela hiteny aminao zo zavatra mitrango zao maro amitsika zay manaraka ny fandarana na Facebook na amin'ny radio nge manavana any ambavoatra manavana any ampitan-dranomasina e misy le aldino eto fa te hivenany an-dafy fa ny décision ana président anankiray ny décision amin'ny président antsika ny décision amin'ny président Emmanuel Macron ny décision an'ny Donald Trump ny décision an'reo toko hoe président américain ny président sinoa président canadienne président Grande-Bretagne président ny Allemagne le président an'reo G7 reo sy ny G20 rehetra misy fetraikany amiko sy aminao zany vao miteny fotsiny Frantsa ohatra tsy misokatra za mihitsy ny aéroport na ahoana na ahoana na ny atsika aza misokatra tsisy inona ny hiditra izy hivoaka ao fa izasy anao zao manana occasion hoe afaka maminany ho zay tsy maintsy maminany ianao tsy maintsy miteny amina foko-pirenena amina fiteny maro samihafa tenena amina olona karaza-pitenena maro reo amina olona be da be amina afrikanina maro tsy anankiray zany fa firenena maro no teneninao avy eo misy anao ianao mamoaka faminaniana de metraiky zany Andriamanitra tompoko de mahalala ny teny ampiasany ary mahavoalanjalanja tsara mihitsy ny zavatra teneniny karaha zay ny teneny amiko sy aminao dikan'izany tsy manaiky tsika hoe ny tanany ratsy fanany sor ny fiainatsika sy ny destin atsika afaky tsika mi-influence afaky tsika manova mihitsy hatramina décision na mpanjaka na président na zavatra hitranga amin'ny firenena fotoana tsika kristianina zao mamela hiteny aminao misy mantsy ny olona miteny manao hoe tsika mila mitandrena amin'ny zavatra tenentsika amin'ny Facebook na amin'ny télé na amin'ny radio satria sao de mampigadra sao de mampanao an'zao lasaotriny hoe sao de aratsiny ny olona ianao amin'ny Facebook aratsiny ny olona ianao amin'ny Twitter aratsiny ny olona amin'ny internet no mamela hiteny anao zay tsy nanangana anao tsy maharavanao averiko tsara zany zay tsy nanangana anao tsy maharavanao
tsy ny Facebook nanangananao, tsy ny Twitter nanangananao, tsy ny radio sy télé nanangananao, ny tompo no nanangananao. Ary raha ny tompo nanangana asy anao, tsisy maravana amin'izany. Nizaniza naratsy anao, tsy olona n'izany. Ary miteny olona hoe ka be da be manaratsy nanana. Non, non, eno tsara, tsy reny menaso atsika fa isika ny menaso azy. Mila avitsika ny zavatra rehetra satria ndrany atsika mantsy ohatrany hoe ampitahoriny sasany hoe kaza miteny ohatran'izao sao de mampigadra zany, sao de manimby zany, so afaka maminantsika ho an'ny filoham-panjakana hoe amin'ny Jesosy Kristy ny fahendren'Andriamanitra miaso aminao, ny kamin'Andriamanitra momba anao, tsy maka décision avy amin'ny devoly zany ianao fa ny tanan'ny tompo miaso aminao zao mampivily ny zavatra ho tenenao ho amin'ny fahasoavana, ho amin'ny fitahinan'ny vahoaka, ho amin'ny fandrosoan'ny firenena. Tsy hitako inona ny tokony hampigadranao amin'izany. Fa tsika nany ampitahoriny olona hoe aza miteny ohatrao, aza manananao ohatrao. Non, eno tsara, tsy ny média ny mandravanao, tsisy média maharavanao zany satria Andriamanitra miaro anao, ny tanan'ny tompo mitoetra aminao. Zao matsy fiteny hoe enjana de enjana ny force ny média, mariny zany. Misy zavatra anankifito tena manana ny tanjany: ny média, ny politika, ny économie, ny éducation. Misy force anankifito miazona ny tanàna. Tsy azotsika hodina faniny zany kanefa mila avitsika koa. Tsy ny aty ivelany mandravatsika, isika ary menaso ho an'ny sasany. Maton'ny devoly mbola tsy afaka manapatra ny tiana atao eto ambonin'ny tany dia satria mbola eto ny kristianina. Raha ny sitrapony devoly efa ela ny tiany foanana ny kristianina, ny vonoana sy ny ravana. Io le valaza ny boky ny Tesaloniana faharoa toko faharoa. Izay mandra-panaisitra ilay misakana vetivety. Fa raha ny sitrapony le lehilahy anoto efa te hiseho izy, efa te hampahory izy, efa te hamoaka ny blasfemiana izy, ary efa te hanandratra ny tenany izy, efa tena te hanao zavatra mafy mihitsy izy. Fa raha mbola eto ny kristianina, reo lehilahin'Andriamanitra, vehivavin'Andriamanitra, zasy ianao, zanak'Andriamanitra, zay fitahinao azo tontolo izao, misy zavatra tsy ho vitany devoly zany eto. No zany tsy izy ny menaso atsika fa isika ny menaso azy. Inona tiako atongavana amin'izany? Maro amintsika ny diso sary tahotra loatra. Non, lehibe zao anatinao nozy eo amin'izao tontolo izao. Mila tsy matahotra ianao haminany ho an'ny firenena maro. Fotoana zao tsy hivavahana ho anao rery tsony, tsy aminanina ho anao rery fotsiny sy ny sakafonao sy ny fitafianao, fo zay tsy maintsy maminany ianao ho amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro. Fotoana zao mila mivavaka tsika ozy raha ianao kosa mijanony eto anilako dia ho anty izy ahafahako anao ty. Jeremia toko 1:10 ny amaranantsika azy. Anditsoratra masina zay fahintsika rehetra. Jeremia toko 1 ka ny 10:10. Ary indro aho manendry anao zao androany zao, hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, anongotra sy anjera, andrava sy androdana, anorina sy amboly. Tanao, rehefa tonga tamin'ny Jeremia ny tanan'i Jehova, ny tenin'Andriamanitra, satria zao 9:7 hoe indro efa nataoko eo am-bavanao ny teniko. Tanao, miteny tamin'ny Jeremia Andriamanitra, dia nraisiny Jeremia le teny dia tafiditra teny anatiny. Dia ozy hoe ataoko eo am-bavanao amin'izay le izy, dia mitenena amin'izay. Fa va amin'ny teninao iny, ozy hoe omeko fahefana ianao amina firenena sy fanjakana, anongotra sy anjera, andrava sy androdana, anorina sy amboly. Fotoana zao anongotatsika, andravatsika ny aretana, ny fantrana sy ny fampijaliana sy ny fampahoriana sy ny orooro avisy havanana. Fotoana zao amboletsika metrahantsika fiadanana, fitoniana, fahasalamana, fanambinina, fandrosoana ho an'ny firenena, tsy ho antsika ihany fa firenena maro. Fotoana n'izany zao. Mahafinaritra loatra ilay teny bokin'i Isaia hoe mova misy firenena ateraka indray andro. Eny o Jehova. Tsy haiko zay tena fahamarina fahitako tamin'ny Facebook hoe tena diso mafy loatra anazo zareo italiana dia lasa nivoaka daholo ny olona, tsisy nijanona tany an-trano fa nivoaka dia nandohalika eny amin'ny arabe daholy miantso famonjena amin'Andriamanitra. Tonga dia tadidiko le teny hoe moa misy firenena azo ateraka ray andro fa
dia volo mieritreritra andrava fotriny hitako le salamy faharoa milaza manao hoe ary Jehova mijery azy any an-danitra ka mime azy. Fotoana zao hijoroantsika zanak'Andriamanitra. Daontsika hitoetra eo anilan'ny tompo, hivavaka, hiaino izay lazainy, ary efa tafiditra anatinao ilay izy, dia izay tsy maintsy maminany amin'izay ianao. Anongotra izay ratsika ary ambolo izay tsara, amin'ny firenena maro, amin'ny samihafa fiteny maro, amin'ny mpanjaka. Fotoanan'izany zao. Fotoanan'izany zao. Matoky efa voarainao ny ten'Andriamanitra tamin'ity androany ty. Dia hivavaka ho anao androany mba ny fanahy ny fitiavam-bavaka sy ny faharetana anaty vavaka, ary ny anohanana avy amin'ny tompo ameno asy ianao. Ary le fanahy ny fanambarana, zany hoe le mamoaka révélation, sy ny fahendrena ary ny fahalalana azy tsara, hiasa ao anatinao ahatonga anao atakatra tenin'Andriamanitra sy aheno ny tompo anatinao. Hivavaka isika. Raha misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy, ny amin'ny teny menao anay tamin'ity androany ty. Misaotra anao zay satria tsy tianao zay ho tahaka ny olo-kafa zay variana amin'ny zavatra hafa. Tianao hanina toe-po tsara zay hieno anao ho ianao sy hanaraka zay lazainao. Rehetra izay misafidy androany hitoetra eo anilanao. Misafidy androany hitoetra eo akaikinao. Hieno anao Andriamanitra. Hieno izay ho lazainao fa ho ny teninao hoe ankehitriny hitantsika fa mbola miteny amin'ny olon'Andriamanitra. Maniry izay andray izay lazainao ka ameno ny kibonay amin'izany. Andray le teny aveny aminao. Andray le teny izay ahafahanao anay. Aoka ny fanahy ny fanambarana sy ny fahalalana tsaranao. Aoka le fanahy izay mamoaka zava-miafina mba mifahendrena hiasa tsy anatinay. Ampafantatra ny zava-miafina ny teninao. Vavaka ho any rehetra mba homenao anay rehetra fitiavam-bavaka. Aoka le fanahy fitiavam-bavaka. Aoka le fanatrehanao anenika ny rehetra. Atonga rehetra tonga dia te hivavaka tampoka amin'izay. Atonga rehetra te hitady anao amin'izay. Atonga rehetra hanaetreta sy hanohanina, le hanohanina surnaturel zay tsy avy amin'olona, tsy avy amina tahotra, tsy avy amina orooro, tsy avy amina hoe satria tsy manam-bola, fa le tena avy aminao zay mahatonga azy tafajanona maharitra eo akaikinao. Aidino amin'ny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra noho ny amin'ny kasikao. Misaotra fanamasiny amin'ny fanatrehanao. Voninahitra dia teriko anao anatin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mampirisika antsika ako isan'andro misy vavaka eto amin'ny Facebook amin'ilay compte le hoe Di Patrick Andrianarivo. Rehefa amin'ny enina maraina amin'ny 12 sasany dia herinandro masina moa amin'ny terina amin'ity dia fotoambavaka isika any an-trano any. Isan'andro misy fotoambavaka isika. Rehefa amin'ny 5 sasany hariva ka hatramin'ny 7 ora dia misy fotoambavaka ataontsika dia manaraka isika ny atokantrano any ny herinandro masina, satria amin'ny herinany io ny paka saingy ny amin'ny hoe confinement moa zany dia mbola ny an-trano antsika zavatra rehetra miara-miasa asoa. Atokantsika ty herinandro ty andao tena hijanona eo anilan'ny tompo hieno azy. Aza manany amin'ny ampido zany. Non, aza manany amin'izany. Aza manaiky atosiky ny fanahy ny tonga tena daladala. Hain'ny tompo no mihany fiainanao. Tena hainy tsara. Ka mampirisika antsika anaraka ny fotoambavaka amin'ny Facebook sy amin'ny radio 97.4 Antananarivo sy Antsirabe Fianarantsoa ary 102.4 ny any Majunga. Mampirisika antsika anaraka. Dia mba atao miteny samy mifampilaza avokoa ny rehetrarehetra. Samy mba mifampilaza ny amin'ny fotoambavakantsika na amin'ny radio na Facebook dia miezaka mandrakarivo zay manatsara ilay izy mba tonga antsika rehetra ahero sy aharaka tsara
fa tsy variana fotsiny ohatrany mba lefaso kely le fotoambavaka ohatrany efa mandeha izay a de sady de ahoana aloha le any izy ty ane de tena rehefa hoe fotoambavaka de fotoambavaka de ndana mipetraka de mieno de miara-mihira de mifandro akipimo maso aza mieritreritra an'izaniza de mifatoa ao anatilay izy fanokana fotoantsika hiterina an'ity mampirisika anao hifady hanina na de fifadikanina apahany fotsiny azy partiel mety samaraina ianao tsy misakafo fa ny ariva ianao misakafo na mety ny ariva ianao tsy misakafo fa maraina ianao misakafo le tsy finanankanina kory tsy akory efa ampahoritena fa hoe tena hoe hitady an'Andriamanitra de adanoko daholo zany zavatra zany fa te ahen'ny tompo ako matoka fa avorainao ny filazana fozy tiako apetraka manamafoana hoe tsara mifampilaza atsika pino rehetrarehetra pino isainina rehetra indrindrindrindra era Madagasikara sy anapetran-dranomasina arak'izay mahazo atao mba ahafatsika mitombo hery mandrakarivo ao anatin'ny vanim-potoana tahaka an'izao zay ngamba ny fotoanatsika rehefa aveo afaka 10 minitra indray tsika de hatramin'ny fotoana fahatelo amin'ity maraina aty tompo amisaotra anao zay ny amin'ny fotoana menao any androany saotra ny amin'ny teninao zay miteny aminay hoe mijanony ianao eto anilako fa olazaiko anao ny zavatra rehetra ny fitsipika ny lalàna ny fanapa-kevitra mila raisina fa ho ataonao mazava zany ho ianao satria mianay ny anjara lovanay ianao ny afahany mitondra tena araka ny tokony ho izy fa namasonao misaotra saotra fa ianao no mameanay etaeta hitoetra eo anilanao mameanay manampy anay anina fandavatena ary iresaka aminay tsirairay avy makasitraka tompo tsofokranao aminaran'i Jesosy ny fanahy fitiavam-bavaka ao aminao le fanatrehan'Andriamanitra zay mahatonga anohanana surnaturel mahatonga anao tamany eo amin'ny fanatrehany ho arotsaky ny fanamasina betsaka anatinao ka ny fanahy fanambarana sy ny fahendrena ary falana tsara amenao zava-miafina de ho fantatrao reo fitsipika sy lalàna ary ro décision rehetra mila raisinao mba hahafahanao mitondra tena araka ny tokony ho izy sy mandray ny anjara lovanao amin'Andriamanitra tsy mba ho dio zava-tsoa ianao Andriamanitra hiaro anao isan'andro na mivoakanao na miditra tsy misy loza tampoka mahazo mitranga aminao ary nizany iza marary ny tokantrano any sy any an'izay andrenesana an'izao ozonko ny aretina ho faty any amin'ny fakany azay fanahy maloto mampahory anao na inona endry ny inona anarana zay fanahina retina rehetra zay fanahy fampisaviana rehetrarehetra zay fanahy mitondra tahotra farerahan-tsaina mandidy amin'ny voano zao mela aminy avotsory izy potehako amin'ny rahan Jesosy sy amin'ny afon'ny fanahy masina ny asan'ny demony rehetra manafika ny vahoaka de dika hitsahatra ny fikorotana-tsaina sy ny aretina ary fijariana anaty mandidy fanasitramina sy fanafahana mandidy fiadana-pozy filamenana mandidy famatsina mahagaga ho andraitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra ray aho minaran'ilay sy ny zanaka ary fanamasina amen zay ny fotoanantsika rehefa aveo afaka 10 minitra indray tsika miona samy mitombo amin'ny fahasoavana